Fa mahakasika hatrany ny tontolon'ny fifidianana sy ny lisym-pifidianana, anisan'ny tapaka tao anatin'ny fiainan'ny governemanta sy ny avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tsy hanatanterahana fanokafana ny lisym-pifidianana. Na dia izany aza anefa dia misy ny asa izay tanterahan'ny senita mba ahafahany ireo olom-pirenena izay manana kara-pifidianana nefa tsy tafiditra ao anatin'ny lisym-pifidianana na ao anatin'ny lisym-pifidianana nefa tsy manana karatra, manana ny izony fendry ho mandritra ny fotoam-pifidianana ho avy. Miasa amin'ny fizahana ary ny fanaovana tombana amin'ny tena isan'ny mpifidy sy tafiditra amin'ny lisym-pifidianana ary nisan'ny olona manana ny taratasy famantarana fa nisan'ny tafiditra tamin'ny fanisaam-pifidy ny senita amin'izao fotoana izao, araka ny nambarany filoha-hevitra ity Vomera ity. Mijery ihany koa ny tena isan'ny mpifidy manana kara-pifidianana fa tsy ao anatin'ny lisym-pifidianana na ao anatin'ny lisym-pifidianana fa tsy manana kara-pifidianana ny senita amin'izao fotoana izao. Article 31 moa izy io dia efa nodinina tao amin'ny conseil des ministres moa izy io. Misy fivorena tao araka ny efa fantatrareo mpanao gazety tsara fa niaraka tao ny senita sy ny comité interministériel. Efa tapaka zany fa tsy sokafana intsony ny liste électorale. Ka le izy moa araka ny efa fantatsika misy samy manana ny asany. Ny senita dia anatin'ny pouvoir exécutif ka ny CES ny pouvoir juridictionnel. Ka ny senita dia tsy miditra amin'ny resaka juridiction sy tefa le article 31 izay niteneninao dia miresaka juridiction iny. Ka tsy miditra amin'izay ny senita fa ny tandrifin'ny senita no ataon'ny senita amin'izao. Ka le olona ohatra anaty liste nefa tsy manana carte izay zany verifiena le olona raha tena anaty liste marina. Jerena zany io raha ao anatiny izy dia fanomezana karatra ny zany. Zay ny vahaolana izy ohatra ka anaty liste izy nefa tsy nahazo karatra. Dia ohatran'izany koa le olona ohatra hoe tsy voasoratra ao anaty liste izy nefa nahazo karatra dia verifiena tsara le liste zany sy efa mety misy manko le misy éclatement natao tamin'ny bureau de vote reny. Ka misy le bureau de vote efa nazatra an'le olona nijereny fa tsy nijery bureau de vote hafa izy fa mety any amin'ny bureau de vote hafa any ny anarany. Dia verifiena tsara zany sao dia voasoratra any amin'ny bureau de vote hafa ihany dia raha voasoratra any moa izy dia hita eo fa mora ny manao ny vahaolana amin'izay. Ka zavatra ohatran'izany zany no ataon'ny senita amin'izao misika miresaka zao zany manadiady ny ary efa nanome baiko ny rahasamangaiky dohaly rehetrarehetra anadiady mikasika an'izany zavatra zany mba hahafantarana hoe aiza ho aiza ny situation'ireo olona ireo. Raha ny fanazavana dia miara-miasa akaiky amin'ny fokontany manerana ny nosy ny Vomera mahaleo tena misahana ny fifidianana ao anatin'ny fanatanterahana ireo asa rehetra ireo.